ny asa sosialy natao teto anio ny asa sosialy voalohany dia fizarana fitafiana sy fotsim-bary eo amin'ny zokolona ny antony dia efa tsy afaka mihetsika intsony izy ireo ka na omena fitaovana aza dia tsy afaka izy ireo andeha hoe hiasa natanteraka an'izany. Zato ny renim-pianakaviana zokolona nisitraka an'izany tamin'ny andro anio. Manarak'izay dia nisy fikambanana izay nitolorana fikambanana misa 5 izay nitolorana tranona tantely misa 5. Ireo fikambanana ireo dia tsy latsaky ny zato ny mpikambana ao aminy. Dia manarak'izay koa fahatelo asa sosialy fahatelo dia nisy fanolorana andreo zanaka koa sy provandireto zanaka koa 9 isa no zarainay anio dia nisitraka an'izany renim-pianakaviana Piomby manodididina ny 200 fanatsarana fotodrafitrasa tontolo iainana tontolo any ambanivohitra fanabeazana fampianarana maro samihafa fa izay no misinganina raha sehatra hiasan'ny androfotra fampandrosoana amin'ny lafiny ara-tsosialy ary izany rehetrarehetra dia mifaninan-dalana amin'ny fampandrosoana manaraka ny vinany fitoram-panjakana amin'izao indrindrandrindra amin'ilay hoe amin'ny maha olona capital humain ary resaka sosialy.